Manana soskevitra roa moa zany ny avy eo anivon'ny jirama amin'ny fialana amin'ny fikorontanan'ny famatsiana rano zay dia eo ny fananganana tobo famatsiana rano amandro seza sy ny ao Solandia kady vorobe ao soskevitra ihany moa zany no naroso ahafahana miala amin'izay olan'ny famatsiana rano zay ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina fa nahitana fiakarany kosa ny vidin'ny voamaina eny an-tsena eny andro maromaro laza zay dia hita amin'ireny takelaka na vidin'entana eny an-tsena ireny ny fiakarana tsy nahitana fisondrotana kosa nefa ny vary sy ny légumes ny amin'ny ankapobeny nefa dia ny malagasy tena manjifa azy io satria dia ankafiziny gasy ny voamaina. Andro maromaro lasa zay dia hita taratra eny anivon'ireo tsena samihafa fa nisy ny fiakaran'ny vidin'ny voamaina isan'ny voankazo amin'izany ny tsaramaso ny voanjobory sy ireo maro hafa. Na tratratrany amin'ny 50 ka hatrany amin'ny 100 ariary isaky ny kilao ny fiakaran'izany raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Ny voanjobory 3 ariary ny kilao raha toa ka 4 ariary ny tsaramaso. Hatreto anefa dia tsy fantatra mazava ny tena anton'izay. Etsy ankilany kosa nefa dia tsy nahitana fietsehan'ny vidin'ny vary sy ireo légumes samihafa. Ao anatin'ny fiakaran'ny karaoty izao nefa tsy nidina ny vidiny. Any amin'ny fidiran'ny fahavaratra no voalaza fa ahina mafy ny sy ny fiakaran'ny vidin'entana raha ny fantatra.